toy ny olom-pirenena mananjo hifidy dia nanatanteraka ny adidiny tetsy amin'ny CEG Nantsana ny filohan'ny antenimiran-dolona mivady ny 4 Mey 2024 lasa teo. Nandritra io fotoana io ny tafatafahan'ny fohifohy tamin'ireo mpanao gazety maro tonga teny an-toerana ka nanentana ny vahoaka rehetra hifidy sy mba hanaraka ny fepetra rehetra mahakasika ny fifidianana. Fotoana fifidianana tokoa izao na mafisantsika an'izay dingana rehetrarehetra ara-pifidianana teto amin'ny firenentsika dia nisan'izany ary nisan'ny lehibe ny fifidianana ny solombavambahoaka. Voalohany dia manentana ny rehetrarehetra mba hanao ny adidiny. Adidy zoa fitiavan-tanindrazana ny mifidy antsika rehetra izay afaka mifidy dia tanina daholo mifidy. Ny faharoa dia ny mba hanarahany rehetrarehetra ny fepetra mba hampadio ny fifidianantsika. Ary misy manantena fa ny tompon'andraikitra rehetrarehetra dia ho sarotiny amin'izany, indrindra ihany koa isika mpifidy dia tokony ho sarotiny amin'izany satria izay ihany manamafy ny hoavintsika eo amin'ny lafiny fitantanana ara-demokratika. Ka dia rehefa tsy maintsy asiana ny fanaraha-maso, misy an'ireo mpanara-maso efa voatendry fanjakana fa tsika rehetrarehetra koa manana didy amin'izany mba rehefa tonga ny rapitso rafakapitso tonga mivaly dia naresy ianao na mandresy ianao teo amin'ny olona fidinao dia afa-po ianao satria mangarahara madio ny fifidianana. Izay ny tanjona izay. Nanome heviny ihany koa ny tena ny mahakasika ny fanovana ny isam-pikambana ao amin'ny antenimiran-dolona. Ara-dalàna ny fomba anontaniana azy anatin'ny lalàna iny na monsieur référé amin'ny constitution ianao na amin'ny loi organique na amin'ny décret andraisana azy. Iny tsisy etika-hevitra mihitsy. Fa ny fantainana mipetraka hoe rovino. Angamba efa fantatrareo fa voaingana kely no fanamaly ny ACC hoe tsy azo ahena ny ataontsika hoe ny fotoana ampiasan'ny ireo député, ireo sénateur voafidy sy ny tendrena. Dia aleo zareo ny hamaly azy zany fa za tsy za moa no hanina amin'ilay izy fa izay fotsiny zany mampirovosaina ny olona fa ataoko hoe mazava tsara angamba zany. Fa fotoana hametrahana azy. Zany itsika zany zao raha fijeriko manokana fotsiny dia hoe tsy raha fijery azy ohatr'izao zany tsy ao intsony zany levitra hoe ravana io. Ravana ny Sénat fa ovana ary zany arakaraka mitona ny anovany azy. Taloha nataony 350 olona ny tao. Rehefa avy eo na enina kely ampitomboana kely iny izay ny hametrahana azy anatin'ny loi organique fa tsy ary amin'ny constitution mba ahafahan'ilay fitondram-panjakana zany mampifanakaiky amin'izay eritreretiny fa tokony hitondrana n'ilay institution. Iny tsisy firaralalàna. Teo ihany koa anefa mahakasika ilay raharaha voaroron'ny filoha levitry ny antenimiran-dolona iray izay nivoaka an-gazety nandritry ny farany herinandro lasa iny. Teniteninareo matetika izao ny ao amin'ny Sénat. Tonga foana ve ilay izy fa naninona fangarony ao ny tena manindra fa an'ilay anazy manokana iny marina ny toerana misy azy moa zany dia voateny izy fa ny fahitako azy dia zavatra efa taloha be tany ilay izy. Dia anazy no amin'ny maha ataoko hoe citoyen tsotra azy zany. Fa izy moa zany atao ngeza be ry hoe Sénat. Lasa malaza ho azy fotsiny io zay nefa zavatra ataoko ny olona ne alohan'ny maha-sénateur azy aloha maha-président Sénat nanana an'izay asako sy fiainako manokana tany ka raha zany moa misy tsy nety. Ny faharoa ihany koa mba gaga ihany mijery hoe tsy misy tsony mihitsy ny secret d'instruction fa dia ohatrany rehefa tiana avoakana ny gazety zavatra mbola tsy mandeha akory dia efa zay aloha no eny amin'ny gazety. Tsy manana mpanao gazety fa ny olona mamoaka azy. Be tabe ny zavatra mandeha fa maina tsy mivoaka amin'ny gazety daholo. Dia izay fotsiny tena gaga fotsiny mijery. Za aloha fa nahita an'ilay izy amin'ny mampa-président Sénat fa gaga fotsiny hoe fa aiza ary zany mamoaka an'ilay zavatra fa tsy mampa-sénateur azy fa na olona hafa zavatra tsy azonao atao zany satria mahatonga an'ilay sazy. Tsy mbola meriko ilay olona. Zay ne mifanajana ny zon'olombelona zay fa lasa politika ilay izy mahasososotra ranony ry fa raha vao misy resaka kely amin'ny tribonaly dia tonga dia hoe zao no napetraka zay tsy tsara zay satria mety be ny mety rehefa tompon'andraikitra ianao amina zavatra anankiray na enina dia any am-piangonana ary indray misy zavatra tsy mifanojo loatra dia aloha miandry izay mba ara-dalàna tsika fa lasa eritreretin'olona sanatria izany fa fanenjehana tsy tsara zay zao fandeha zay nareo mandeha